along mahataka ve no sa ve masoutenir amin'ny projet. Pour ainsi que ma de campagne, alors ma soutenir. C'est-à-dire que c'est la deuxième tour ni candidat major. Si ça va être le cas, on attend à se soutenir le team. Pas le politique comme le gouvernement, mais le gouvernement. Et ma l'homme soutenir di Israël un candidat baka hapiava nan malagasy sy ireo politique fa reo candidat sasany reo izy mpamela heloko fa maha kristianina zay sady ray aman-dreny ampanazy di Israël no afaka handravona ny disadisa eto Madagasikara tsy vitany fampihavanana ny samolombelo fa fampihavanana ny malagasy koa amin'Andriamanitra satria efa potika ny asan'ny devoly i Madagasikara nan mamono olona zany dia tsy atao gasy tsintsino manapaka tenda sy mitifitra sy mangalatra dia mamono manao mandrava olona sy sisa ka raha tsy miverina amin'Andriamanitra tsika raha tsy miverina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra zay la teneniny baiboly fa voaloam-pahendrena dia mbola hihitsika ny alalina nohony zao ty Madagasikara ty ka teny tsotra ny directeur de campagne candidat soutenir tokony ho tohanana ny candidat Mayol amin'ny deuxième tour amin'izay qualité ananan'izay vitsivitsy ny mpitondra fivavahana mahasahy miozina amin'ny razana sy ny tanomasina sahala amin'izay nataony tandroany niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana vitsivitsy zay dia midika hoe olona afaka mandala ny malagasy azy izy dia mametaka koa ny maha kristianina dia izay zavatra roa zay mitambatra dia ho tany sambatra ty Madagasikara. Ny Frantsay ve tena corruption mihitsy fieritreretana Brazil. Ny Frantsay tsy fahavalontsika malagasy ary raha tonga fanjakana koa ny candidat Pasteur Mayol dia tsy anangana fahavalony izy mihitsy satria tsy mana fahavalo Pasteur Mayol fa ny fahavalony candidat Pasteur Mayol dia ny fahantrano ny kolikoly ny fanondranana re-pirenena tsokotsoko ny fanodikodinana volam-panjakana ny tsy fandrimpahalemana eto amintsika zao ny fangalarana tany gasy io lasa ny vahiny ny mpanambola io ny fahavalon'ny Pasteur Mayol dia tsy manana fahavalony na ny Amerikana na ny Frantsay na ny Rosiana na izy firenena ho avy eto Madagasikara iara-iasa ny fifanarahana dia mazava ho azy hiaraka ampandroso amin'ny firenena hiady amin'ny kolikoly hiady amin'ny fahantrana hiady amin'ny ty dahalo ity atsahatra ny fangalarana ny tany gasy ary ama ny fahorin'ny gasy amin'ity fahasaranana fitangana vidim-piainana ny vidobary ny marary any amin'ny hôpitaly zay tsy manam-bola dia maty ny mpianatra zay tsy manam-bola dia tsy afaka fanadinana tsy mianatra izany rehetrarehetra izany ny programme nasan'ny président candidat Mayol zany ka na Frantsay na Amerikana na Rosiana na Alemaina na Kanadiana na Afrikana ianao anaiky zara mitovy ny tombontsoa iraisana eto amin'ny re-pirenena malagasy ity dia misokatra ny varavarana ho an'ny candidat Pasteur Mayol fa manomboka amin'izao kosa dia mba ampandroso ny firenena indray tsika malagasy indray ireo firenena vahiny rehetrarehetra tonga eto amintsika ireto fa tsy hoe mbola ampahandratika ohatran'izay efa nisy hatramin'izao ka noho izany dia tsy manana fahavalon'izaniza ny candidat Pasteur Mayol fa vonona ny havana ary ampiavana ny malagasy samy malagasy ny malagasy sy ny firenena vahiny. Pasteur matetika ny samy tatavy izay fasy maro azy firenena teo amizay tsy mitafavoaka bola dia nao hoe zany teny azy olona fa tafavoaka bola raha miaraka daholo tsika malagasy rehetrarehetra hitaky ny nosy Ilze Parsa io raha tohanany malagasy rehetra ny candidat Pasteur Mayol tsy hitany firenena vahiny zao atao hoe raha itsika ohatra fotsiny ny Rwanda ny filoham-pirenena Paul Kagame ny Rwandaizy rehetrarehetra nanoana azy ray manontolo ny Alemaina ny firenena vahiny fa tsy hitany zay natao ka raha itsika malagasy rehetra koa ifanometanana fa misy candidat matahotra an'Andriamanitra mahasa ifanarina amin'izay vahiny na tokotany mangalatra ny tanyntsika gasy ka tohananareo avy aorinany candidat Pasteur Mayol dia tsisy maharesy vahoaka zany ny izanizy fa ny firenena vahiny zany lalàny raisa-pirenena tsy afaka hitifitra vahoaka zany
tsy afaka hanafika vahoaka mitaky ny zony sy ny tanindrazana zany tsy misy tsony zany eran'izao tontolo zao hoe firenena ray mitaky ny zony isy firenena ray andeha hanafika azy tsisy tsony zany fa aza mataotry tsika malagasy aza miataky tao olo zany lazaiko tao za tsy matahotra an'izanizy fa Andriamanitra no atao olo dia andao koa tsika malagasy hitondra an'izay slogan zay matahotra an'Andriamanitra tsika fa tsy matahotra Amerikanina tsy matahotra Frantsay tsy matahotra Rosiana tsy matahotra Allemagne na iza Andriamanitra no atao tsika tanitsika ty andao hiady ho an'ny tanitsika fa tsy maintsy mandresy itsika satria mitolona dia zay ny fanavozana izay ny fanorenanay fotony amerina ny tany gasy amin'ny gasy. Tamatavitsika zao dia misy programme anatin'ny vina fahazavana zay natokana ho an'ny Tamatavy araka ny tenen'ny présidente eo manatrika ny voakany Tamatavy teo dia tsy mandalo gara tsy maintsy mandalo gara ny vola miditra amin'io port io ny eto alohany amboarina misy vola mipetraka tsy maintsy mipetraka amin'ny Tamatavy zay le décentralisation effective zay vao mandeha amin'ny fitondrana fohy be satria mampalahelo raha ity fipoiran'ny masoandro ty mifidy port ny mampidibola indrindra eto amin'ny zavatra misy eto amin'ny Madagasikara ka mandalo fotsiny le vola fa tsy mipetraka tsy mandalo gara eto tonga dia amin'ny Tananarivo dia tsy ekena tsony zany fa tsy maintsy amboarana zavatra lehibe eto ny 50% le vola miditra eto Madagasikara. Faharoa anisan'ny programme tena ngeza be ho an'ny Tamatavy manokana tsongaina amin'ny vinan'ny fahazavana dia ny fialana madogo-drano an'ny Tamatavy rehefa tonga ny rivodozana ny cyclone anatin'ny nitsinjovy ny président candidat Mayol Tamatavy manokana satria zany ny zavatra mampijaly ny vahoaka eto na orana tsy firy tete fotsiny dia efa atenda ny rano eto tsy hisy tsony izy io fa hanokanana vola lehibe zay BNGRC no mitantana azy bureau national de gestion de risque catastrophe ary tsy hisy tsony midogo-drano eto Tamatavy satria tsy matory andro manalina ny candidat Mayol na nindinika ny fomba rehetra hialana amin'izany. Candidat nao potsaka filohan'ny republika efa fantatra ny mpifaninana fa aiza ho aiza ny paikady hoentina anatin'izay hetsika fiadina ny fahantrana zay satria efa maro ny vahoaka mahantra amin'izao fotoana izao. Io le resaka tao hoe ny 20 isan-jaton'ny arena akibon'ny tany eo amin'ny vahiny izay hitrabaka azy dia antsika malagasy ary ny 20 isan-jatony amin'ny vahiny tsy ahopantsika amin'ny fambolena sy ny fipoina tsony zany ny fampandrosoana ny malagasy satria efa potika ny fambolena ny tantsaha efa potiky ny dahalo tsy afaka mamokatra intsony ary ny vokatra zay ondrantsika dia tsy maleo ny entana afaratsika ny velona ka raha ny vokatra ondrantsika no etrerety rapiditra vola vahiny eto dia tavela eto tsika ohatran'izay efa nisy hatramin'izay satria ivokatritsika io dia efa niena dia niena araka ny lazaiko tao hoe na dia ny lalana any amin'ireny toerana famokarana reny ary dia tsisy any amin'ny toerana mamokatra renarena tsy amboarina ireo mpitondra fanjakana ny fandimby ireo mihitsy fa manomboka amin'izao amboaritsika io ka io vola azo amin'ny arena kibon'ny tany io dia ampy amahana ny problème atsika eto na io santam-bolantsika io ary dia hiakatra 100 isan-jato hiakatra 100 isan-jato zany hoe lasa hidina 100 isan-jato koa ny vidim-piainana ny pétrole miakatra isan'andro isan'andro tsy resaka fa tsy toko hoe volamena fotsiny raha ny volamena tsika fotsiny voafea dia za lazaiko amintsika tsisy marary mandovo vola zany ntsona ny hôpitaly tsisy mpianatra mandovo vola zany ntsona ny ampianarana tsahatra ho azy io fangalarana sy dahalo satria misy orinasa be lehibe hitsangana eto ananasa ny malagasy hiakatra ny fahefana vity mety na ny vidim-piainana dia normal va io problème io azo atao zany fa ny vahiny mpianetako eo ngamosiny tsy mamela mpitondratsika anao an'izany dia taveleto tsika malagasy fa zavatra azo atao ny mampandrosoan'ity firenena ty fa saingy mila politika miovatsika ary ny tena herizika koa sisy za rery ny paster amin'ireo candidat ny telopolo reo za rery ny tsy azon'ireo firenena vahiny reo anaovana chantage hoe fatorana ny vola koa ny ivelany any za tsy manana euro na dollara ny ivelany any za tsy manana trano ray ny ivelany any ka ho ampitahorina hoe gejaiko ny fanananao ty ivelany ity na ho lazainy hoe torinanympirenena anao ohatrany mahazo anao le afilo-pirenenantsika afrikanina zay mandeha reo za zany tsisy caserole matorana reo vahiny reo fa reo candidat ko anao politika reo azo ny fatorana daholo reo
vola azon'ireo teto an-trano zay totrano zay mipetraka ny velany any daholo firy ny tranony any velany any dia mahita raharaha rehefa avy eo fa za tsisy amatoro andreo anany nandray zany mampiavaka anary reo candidat fa raha toko crise politique mifanisisy isaky ny folo taona inona paikady entin'ny candidat mayor satria fantatra fa io ny resahanareo mpanao politika fa manabotra ary mampantany firenena mampatonga ny crise politique dia ny mpitondra mihitsy ny manao kolokolo mpitondra ny mamboly kareny ny mpitondra tsy mijery vahoaka zany mampatonga ny crise io veriberina fa raha vao mijery ny vahoaka io mpitondra io araka ny nataoko teo iny ny 70 io arem-pirenena io averina ny vahoaka ny pahafolony any no anina za moa fa tanana zatra mitsotra tsy mahay mihinana afa-tsy ny pahafolony ny mpitondra ny teto hatram'izay tanana zatra mitsotra tsy mahay mihinana afa-tsy ny 70 zavatra samy hafa reo ka raha io ny vahoaka reo no mahazo zay tadiavo tsy misy crise isaky ny folo taona zany tsony io raha omenao ny vahoaka ny 70 ny arem-pirenena tsisy tsony io ary zay mahavitan'izany zay président eo mandram-pahafato farany tena farany paster teninao teo aloha zay sy rotsaka fidinanao fa tonga ho azy eo filohan'ny filoham-pirenena am'izao fotoana apetraka ozy izy zany apetraka filoham-pirenena tsy tanteraka angamba izy iza tsy iso am'izao fotoana zao rotsaka ho tanteraka sady tsy tanteraka le izy tanteraka ozy izy ianao raha mba tsy tanteraka ane le izy ka mba fa midina 2 arivo ny vidin'ny lasantsy efa mba midina 1 arivo ny vidin'ny vary nitsahatra ny jiolasy ny vahiny karany vazaha mangalatra ny tanitsika dia mba tsy dia nampanina na tsy tanteraka ary ny 2013 le 2013 le tsy tanteraka nefa zao tsika miletika le firenena za raha nilatsaka tamin'ny 2013 lany fa mbola nomeko chance ireo vahoaka malagasy mbola mietreritra hoe mpanao politika ihany mbola mahaboty an'ity firenena ity fa zao raha mbola tsy fay mpanao politika am'izay ianao raha mbola tsy leo mpanao politika ianao averenao reo hitanao azy mbola mafimafy no zao ka ozy izy ianao hoe ahoana ny chancenao amin'ity fotoana ty apetraka hoy ny lazainy Jehova fomba telo ny fametrahana olo na taka ny misy antsika zao mametra-pialana filoham-pirenena dia tsy misy fifidianana apetraka ho ny filohan'ny sena zay ny anankiray ny faharoa midina an-dalambe dia manonga mpanjakana za mazaka vahoaka retina ny dalambe na reto reto Tomasy na reto fotsiny ary nobataiko any an-taninarivo dia efa vita ny raha voaka nanatrika atao reo io dia raha eto no manonga mpanjakana dia efa mavita reo jerefy tsara fa tsy apocalypsie daholo raha voaka atao reo ny ray mpahafolony reny angamba ny apocalypsie raha betsaka ray mpahazato ny ary tena marina za mazaka olona raha hitondra vahoaka an-dalambe anonga mpanjakana tsy zay nandranana anonga mpanjakana tonga fitondrana ka anao sorona vahoaka tsy manana traikefa mitondra vahoaka an-dalambe atao sorona azo fanjakana raha zay no atao dia miala ny fitondrana dia apetraka o ndray zay olona nitadidolona taka ny tany 2009 91 2002 72 za tsy mena fanomezana fahasoavana anjampanjakana zany ny fahatelo fametrahana vahoaka fifidianana dia nyrotsaka aloha ny vahoaka no ametraka sao dia lazaina indray hoe raha misy fanonganam-panjakana ao dia zany hoe nitaon-damosina zany nanankarama olona aloha irotsaka dia aloha ny vahoaka no ametraka fa korotany eo ane tsy andeha fifidianana io dia ho avy araka ny teninao fa dia arabaky teny no ametrahana io